Mandroso ato tokantranontsika indray ny ambassadeur-ny Joshua aty amin'ny etiny tia miarahaba antsika rehetra samy teny Joshua eo amin'izao fandenesantsika ny fampianarana zao larana roa amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fandriamanitra Joshua. Hiditra indray zany tsika zany zao. Raha nojerevantsika ny tenin'Andriamanitra dia mahitsy be ny tenin'ny Mose hoe mienoa ny tenin'ny mpaminany satria teny avy amin'Andriamanitra iny a. Aleo angamba ny everitsika foana iny tenin'ny Mose iny a satria miainga miny foana ny zavatra izany. Rehefa misy zato marinina zany a dia tsy maintsy miainga eo amin'ny tenin'ny mpaminany foana tsika mba tanteraka ny fahamarinana rehetra hoe mpaminany ianonao. Ka inona zany ny baikon'le mpaminany ny ran'Andriamanitra voalohany indrindra tany aloha tany a dia tsy maintsy hojerevantsika ny teny a Deutéronomia toko 8 a dia 15 a ka hatramin'ny 15. Tsy maintsy hojerevantsika aloha zany lalàna mikasika an'ilay teo hoe mpaminany satria raha hijery santsika fa Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra zany a dia tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany foana tsy maintsy mibaiko an'io. Hoe voapirofaraka ny mpaminany ve le sary sa tsy voapirofaraka ny mpaminany. Ndao hojerevantsika tsara izy. Deutéronomia 18:15. Iozany hoe overimberina foana Deutéronomia 18:15 ka io ny fototra iny zavatra rehetra. Rehefa hiaraka amin'ny Andriamanitra ny jiosy ianao dia tsy maintsy io Deutéronomia 18:15 io foana no mifototra ny zava-rehetra zany. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ay no atsangany avy Andriamanitra ao anao a ka izy no henonareo. Zany hoe ory zanak'Israely eo mihenonareo any teny mpaminany io ho an'izay mino ny mpaminany zany dia tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany. Mabaiko an'Andriamanitra ilay izy fa tsy misy hoe le mpaminany inonao fa ny teniny tsy inonao a dia zavatra tsy mifanaraka mihitsy zany. Dia vaketsika eo amin'ny 9:20 ary. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Ity mpaminany ity zany dia tsy idina foana fa Israelianina satria avy eo amin'ny rahalahiny eo. Io le nazavaiko foana satria hitondra azy hamakivaky ny tany hevitra mandra-patongany any amin'ny tany Kanana na Israela amin'izao tsika miteny zao. Zay. Ka ataoko ao am-bavany ny teniko. Any ny teniko ho Andriamanitra dia ataoko ao am-bavany a ka olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe le tenin'ny mpaminany zany a dia didy io. Tsy indrina mafy mihitsy izy hoe tsy maintsy henona le teny a ary didy moa izay tenin'ny mpaminany izay araka ny voalazan'ny soratra masina eto mihitsy dia hoe didy io teny io. Zany hoe tsy azonao atao mihitsy zany hoe mialaala amin'io teny io fa raha vao mpaminany izy zany a dia didy. Ka tika moa zany tao amin'ny fampianarana teo aloha dia nahita mihitsy ny fa Yahosoa izay mpaminany ka raha vao miteny zany Yahosoa dia didy koa iny ny dikan'izay. Satria nanaiky azy zany daholo ny Israeliana rehetrarehetra ny vahoaka Israeliana dia nanaiky azy zany a dia mazava zany fa rehefa hita teo amin'ny asa moa izy hita teo amin'ny asa sy ny herina asehony a teo amin'ny teny izay navoakany a dia trandeha fantatra izy fa mpaminany satria nitondra soa ny zanak'Israely. Ary zany natonga ny zanak'Israely tena faly be taminazy. Saingy moa nisy ny ratsy saina dia ritsy jiosy rehetra ilay mpitondra fivavahana jiosy ny ratsy saina taminy a noho ny amin'ny tsy fitiavana satria nitondra zavatra tsara i Yahosoa dia noho ny amin'ny fialohana dia nokendrena ho vonoana izy hoe anao vonoana any. Zay le zava-doza nataon'ireo Israeliana mpitondra fivavahana. Ary manak'androany ireo mpitondra fivavahana Israeliana ireo tsy tian'i Yahosoa nefa raha ny soa vitan'i Yahosoa teo aminazy a hitady hatsarana raha ho tadiavinao raha ny tampitanety fa maika hoe misy zavatra tonga aminao fa zany le atao hoe fialolana fotsiny zao. Zay. Ka etsika zany dia mahita mihitsy hoe ilay mpaminany zany a dia ataon'Andriamanitra ao am-bavany a ny tenin'Andriamanitra ary olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe didy zany io mandeha io zany dia noho amin'izay hoe ary raha ohatra ka tsy hanona iny didina voakan'iny mpaminany dia ahoana hoe tsy arana zany le tenin'le mpaminany dia zao. Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay olazainy amin'ny anarako satria iahavany maniraka anazy dia zaho no hitsara azy. Tandeha ho tsaraiko nareo izy Andriamanitra io. Ozy ilay alohan'ny Israely zany. Iahavano anarany. Ka ny teny Mose zany dia nanindry mafy mihitsy fa tena
rehefa tsinonareo impaminany io dia ho ataoko fainareo izy io Andriamanitra io. Tsy azo atao mihitsy izany mitsipaka ny tenin'ny mpaminany israelianina. Mahitsy be zay. Tsy azo atao dia mety hiteny ary ianao nefa tsy israelianina nefa ianao mba mitondra an'ilay teny. Dia ho hitantsika indray ny tantaran'ny ambassadeur-n'ny Soaziadia hoe ahoana moa nefa ny ambassadeur-n'ny Soaziadia mitondra an'ilay teny kosa anie. Dia hoenotsika eo ny toy fa misy fampianarana koa mbola horenitsika eo rinan'izay. Ho iza marina zao Ziadia mitondra ny tenin'Andriamanitra aminao, mitady ny hevitra rehetra andresena lahatra anao, mba ny antony ho tonga any amin'ny lanitra ny lanitra ianao. Zay nge ny antony andresena lahatra anao e. Mba ho tonga any amin'ny lanitra ny lanitra ianao, tsy mahafinaritra anao ve zay? Zatra mahafinaritra zany. Andao aloha jevantsika aloha ny toy ny fampianarana hoe tsy maintsy arana zany io tenin'ny mpaminany israelianina io. Ary tsindriko tsara, mpaminany israelianina no arahana teny finoana teny satria any amin'ireo mpaminany israelianina ireo Andriamanitra no miteny. Ary le Andriamanitra ny Mose dia Yahveh. Efa nampianarina antsika hoe Yahveh ny Andriamanitra anazy zany. Tsy misy Andriamanitra hafa ankoatran'izay ny Andriamanitra ny Mose, Yahveh. Ary iny ny vakitsika tao anatin'ny Sefer Torah Jiosy, efa nasehoko antsika ilay izy hoe Yahveh. Fampianarana lavabe mihitsy iny nampianarantsika hoe ity ny fampianarana mitondra ny anaran'Andriamanitra iray hoe Yahveh. Ka izay zany ny fanazavana eto hoe miain'ny tenin'ny mpaminany tsika dia mpaminany israelianina. Raha vao tsy israelianina zany le mpaminany dia tsy azo eneno, tsy azo enona, tsy azo ekena, tsy zany namorona an'izany fa jereo io tenin'ny mpaminany israelianina io. Fa misy sorenina reo menao zany tsisy zara tokony hampasorena anao. Fa ianao raha tokony hifaly hoe tokony manitsy ny dianao zany en fonction zay. Rehefa tsy hanitsy ny dianao menao dia anao iny. Tsisy manerana safidy io fa ny safidy io zay rehefa teo vonjena dia manaiky marina, rehefa tsy teo vonjena, ko zay ny teny mitondra famonjena, zay ny vonjena io dada Yahveh io hoe mpaminany israelianina no azo enona teny. Mazava be io teny io. Satria izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra hitaritana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana na Israel amin'izao tsika miteny zao. Mazava zany fa ilay hitarika ny israelianina sy hitondra ny tenin'Andriamanitra ho amin'izareo dia mpaminany israelianina, samy israelianina satria zareo samy zareo ny ao anatin'ny dezera ao na ny tany ay. Ka iza moa zany no antsony any ivelany any fa tsy misy zareo samy zareo dia zareo samy zareo no fampitantana amin'ny alalan'ny mpaminany hitondra azy ho any amin'ny tany Kanana na ny Israel amin'izao tsika miteny zao. Zay ny fanamporofona fa tsy misy idirany hafa firenena mihitsy io. Tsy tafiditra ao ny malagasy na ny frantsay ny anglisy ny izaniza fa zareo israelianina ihany io mpaminany resana io hoe ny mpaminany ankoatra ny israelianina zany dia tsy mahazo miditra ao mihitsy. Fahalalana navoaka ny dadabe Mose zay ho any zay mino Mose dia hoe tsy mahazo miditra ao ankoatra ny israelianina. Ary rehefa mpaminany israelianina dia tsy maintsy enona ny teniny ho any zay mino mpaminany israelianina. Fa rehefa tsy mino manao zany ka ianao zany tsy mino, normaly ianao ho tsarain'Andriamanitra. Ka hitodika amin'izay tsika zany satria enona ny tenin'ny mpaminany israelianina, ahoana zany ny tenin'ny Ehosao satria itsika nahita tao amin'ny fampianarana larana faharaiky amby roapolo fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nanamarina fa mpaminany izy dia andao raha jerevana ny tenin'ny Ehosao hoe laza ve Ehosao fa tena Andriamanitra izy tena misy an'izany ve eo? Dia tena misy an'izany io satria ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra. Dolo vakitsika zay teny zay hoe araka ny voalazan'ny bokin'ny Salamo zany. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra ny dikan'izay. Zay aloha zany no apetrakitsika hoe ny tenin'Andriamanitra dia nametraka didy mihitsy ny taloha amin'ny Salamo hoe zay rehetra atao hoe zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra izy. Tsy azonao lavina zany satria teny mpitondra teny eo amin'ny bokin'ny Salamo any zany ao mpitondra teny Israel Salamo vakitsika Salamo 82:6. Salamo 82:6. Salamo 82 dinindininy fahenina. Hoy izao ny andininy fahenina zany.
hoy zao Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Mazava dia mazava mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra, zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Ka eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy araka amin'ny boky ny Salamo hoe rehefa zanaky ny avo indrindra zany a dia Andriamanitra zay. Andriamanitra zay ny soratra masina. Ka andao jerevantsika raha ohatra ka tena niteny io zanak'Andriamanitra io hoe zao dia zanaky ny avo indrindra, zany hoe zanak'Andriamanitra izy zany dikan'izay, zanaky Iayava zany. Ndao jerevantsika raha niteny an'izay izy, raha niteny an'izay izy a dia Andriamanitra izy, tena Andriamanitra mihitsy izy. Fa raha tsy niteny an'izay izy a, io zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe io Yahosoa io, raha tsy niteny an'izay izy a dia tsy Andriamanitra izy. Fa raha vao niteny kotsiny izy hoe zanak'Andriamanitra aho dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Andao jerevantsika izy satria mazava io lalàna hitantsika hoe hoy zao Andriamanitra nareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetrarehetra, zany hoe ny zanaky ny avo indrindra zany a ny zanaka ny Iayava dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Asa tena mahafinaritra be mihitsy zany, tena mahafinaritra be. Ka dao jerevantsika mihitsy raha ohatra ka niteny an'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay Yahosoa, dia ho arahantsika tolondray ny tenin'Andriamanitra izay nambarany Yahosoa ny mikasika ny am'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay zany. Dia vakitsika eo amin'ny bokin'ny Lioka toko 2:20 a, dia vakitsika eo aloha Lioka toko 2:20 a. Andininy fa atrevatsika kely. Vingt-deux 70. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra ve ary ianao? Ary hoy izy taminy, voalaza nareo fa izao no izy. Zay ary. Mazava be zany fa tena nametrana fanontaniana mihitsy ny Yahosoa teto hoe zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia namaly Yahosoa hoe voalaza nareo fa izao no izy. Tena zanak'Andriamanitra mihitsy. Ka raha vao niteny izany hoe zanak'Andriamanitra izy a, dia iny izy ny dikan'izay satria mampaminany anazy a, dia iny izy marina ny teniny mampaminany anazy a, dia iny izy zany dikan'izay. Araka lalana teo hoe hoy zao Andriamanitra ianareo dia zanaky ny avo indrindra nareo. Ka le avo indrindra moa mazava be fa le Andriamanitra ny dikan'izay. Ka hoe zanak'Andriamanitra izy a, dia mazava izy zany fa Andriamanitra izy ny dikan'izay. Io Yahosoa io zany tena Andriamanitra ny dikan'izay. Noho ny amin'ny fahatanterahany zany teny zany, tsy misy azo lavina mihitsy ny Andriamanitra azy, satria izy mpaminany a, mpaminany Israeliana tsy maintsy ekena ny vahoaka mihitsy ny Israeliana no nametraka anazy ho mpaminany a. Ka raha vao niteny izy hoe voalaza anareo fa za dia zanak'Andriamanitra, dia amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy zany dia Andriamanitra izy. Nyresaka fotsiny hoe ivavahana izy sa tsy ivavahana, dia aleontsika hiaraka aminazy foana hoe ahoana moa zany satria ny Andriamanitra dia tena ivavahana mihitsiny. Ka hojerevantsika foana se fa nleloantsika jery teny manaraka any mafitratsika mihitsy ny antyteny ty hoe nanamarina ve fa Yahosoa fa tena Andriamanitra izy a. Dia ovakitsika indray ny bokyny eo amin'ny Matthieu toko 7:15. Matthieu 17:5. Vakitsika indray ty teny ty Matthieu a. Eto moa zantsika dia hita mihitsy ny hoe nisy teny nidina mihitsy rehefa ny an-danitra ny teny taminy hoe ity ny zanako malalako zay sitrako, dia ity ny hoy zany hoe avy any amin'ny lanitra mihitsy no miteny fa zanak'Andriamanitra izy. Matthieu 17:5 zany. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no manam-porofo amin'ny olombelona eto fa Andriamanitra izy fomba mietreta amin'izay ianao. Inga vakitsika ny teny vadika indray rety Matthieu diso le voajery teto Matthieu 17 zay vao 5. Voilà. Matthieu 17:5. Ty am'izay rehefa naporofona fa tena hoe voalazatra any amin'ny lanitra izy fa tena zanak'Andriamanitra izy zany. Matthieu 17:5. Ary raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy
nanarina azy ireo. Ary in'izao nisy feo fitany amin'ny raona nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako a, izy no enoy. Ity zany de tsy mba lay mpaminany tsony no ny teny fa avy eny am'lay mpaniraka azy mihitsy le ny teny, satria hoe ataoko ambavany ny teniko. Keto zany a tsy mba atao ambavany tsony le ny teny fa tena feo avy eny amin'ny lanitra mihitsy nolidina teo hoe ty ny zanako malako izay sitrako. Zany hoe confirme avy eny amin'ny lanitra zay niviny mihitsy ny fa zanak'Andriamanitra ty tonga eto ty, zanak'Andriamanitra io. Ary nilaza mihitsy mbola mafiso kely a, le zanak'Andriamanitra mihitsy no milaza fa izy ary ange avy eny an-danitra mihitsy ny ary tena any mihitsy izy no mipetraka fa tsy avy etỳ an-tany zany izy a. Donc vakitsika izy teny zay Jaona 3:13. eo ihany tsika moa zany tsy ala lavitra fa mijerevantsika zay teny zay a, hoe izy mihitsy no laza fa izy angeka tena avy eny amin'io lanitra io fa tsy kony hoe zatra mandeha ho azy fotsiny izy nasalama zany fa tena avy eny amin'ny lanitra mihitsy izy zany. Zao efa tsika amin'ny 2:12. Jaona 3:12 dia hatao amin'ny 13. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana moa ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra ao? Ka izy avy eny amin'ny lanitra anazy ka raha hiteny eo amin'ny lanitra izy a, ho sahirana ange izy nareo hiaino anazy. Tsy foenareo ny any de ozy am'izay ary izy ny teny hoe kaneho izy tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy le nidina avy tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra. Ny zanak'olona de any an-danitra. Sarotra be mandraina io fa ziady amy manazava-nio tsara fa mbola tsy androany. Ho azaveko aminareo mihitsy hoe inona mahatonga anazy nyteny an'ireny hoe izy ety an-tany hoe izy milaza fa ny zanak'olona zay any an-danitra efa izy ety an-tany amin'io fa zany no fanapolofolo fa tena avy any amin'ny lanitra mihitsy ny Eosa io fa tsy mpaminany taka ny olombelona tsotra ety an-tany. Ary rehefa nyten'io izy a teny ny mpaminany io a tsy azo lavina. Rehefa nyteny izy fa za de any amin'ny lanitra nefa izy amin'io eto an-tany no mipetraka de mariny zany sara zany. Ary manamafy an'izany mihitsy ny ziady azy zandriny Eosa. Zao mitory anao zao fampianarana zao. Toy zany hoe mba zavoarany dikan'io teny io tena mora kely, tsy sarotra mihitsy io ary tsotra de tsotra saingy ho an'le tsy mino moa de tsisy zavatra ho hainy mihitsiny fa ho an'le mino ny hatsarany Eosa kosiny a de ho hainy tsara mihitsiny. Ny porofo reto de hoe ny zanak'olona sy lay nyteny hoe za de tena zanak'Andriamanitra, izy avy any amin'ny lanitra mihitsy nge no miteny an'io hoe zanak'Andriamanitra mihitsiny a. Ary ny dikan'izay de Andriamanitra izy, tsy izy ety an-tany no mikonfirme an'io fa le dadany any amin'ny lanitra mihitsy no mikonfirme tena zanako io. Ianao hoe de mbola maly an'izany efa mpaminany lehibe io manaiky ny idôlo rehetrarehetra fa tena mpaminany io, manaiky ny vahoaka ina moa ny vahoaka israeliana fa mpaminany io, manaiky ny vahoaka silamo rehetra fa tena mpaminany io. Olombelona karazany be dehibe nge zany ahoana moa ny tsivalana azy. Ary raha vo tenin'ny mpaminany izy ny tenin'ny Mose ny tenin'ny Mose tsy maintsy mibaiko nydrehetra ho azy minao Moseko de mibaiko Mose hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ino satria baiko ny dada Iava zay. Ka raha vo niteny Eosa hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra izy a de tsy azo lavina ary satria izy mpaminany. Ary raha vo niteny koa Eosa, raha vo niteny hoe Eosa azafady hoe Andriamanitra izy a de Andriamanitra izy ny dikan'izay tsy azo lavina. Ary raha vo niteny Eosa hoe za zay any an-danitra de any an-danitra izy amin'io fotoana io zany tsy azonao lavina kosa zany no hoe avy any amin'ny lanitra anazy ka tsy araka an'io le tia-tany mihitsy le zatra tenenina nefa de marina be io teny io ary haiko tsara ny dikan'izany teny zany. Toyna hoe minona tsy azavaina aleo mihitsy aloha rehefa tonga ny fanazavana zay teo hoe ambassadeur-ny Eosa ziady hoe iza zany de zay vo miverina manazava an'io. Azao aloha le taonao mien'olo anao le fanazavana fotsiny hoe Andriamanitra io Eosa fa zay mantsy ny tena anisan'ny laviny olona de tsindriko mafy aminao fa tsy azonao lavina mihitsy adalan'izay mandahany zany satria venao mialina ny zavatra nataony de ho lavinao vely izy any nge fa tsy fahendrena kosa any zay le izay mantsy anisany mijerevantsika fa inona ke ny antony tena tsy nitiavany Jiosy anazy fa raha zatra nataony Eosa mahafinaritra be hoe tokony ho lavina ve ny natao fa de fialonana fotsiny zao tsy vita le nataony de ny alina
de mody nasiana motifa hoe kainao zao hitatsika hoe hitatsika hoe fa mbola fampianarana ray manokana moa zay dia mahatonga anazy tsy hovaliko androany dao ary toetsika indray ara ny toy ny fampianarana manaraka hoe ovakitsika indray ao amin'ny jauna toko fasivy jauna neuf de ny 35 hatrany amin'ny 38 no vakitsika zany jauna neuf 35 hatramy 38 jauna neuf eto zany de ny olona no miteny hoe tena mba tsy mazava kosiny fa zanak'Andriamanitra ny zany 35 hatramy 38 jauna neuf 35 38 lera lehilahy resaka taminy miara-namoany Yahosoa teny hoe zaza hitanao mihitsy le atao hoe zanak'Andriamanitra Yahosoa nandre jauna neuf 35 hatramy 38 Yahosoa nandre fa efa androana raha lehilahy ary rehefa nihita azy izy de nanao hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao raha lehilahy namalika anao taminy hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy 9:30 hoy Yahosoa taminy hoe efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay zay le fantiny hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao ary hoy raha lehilahy rehefa avy eo hoe tompoko mino aho de nyankohaka teo anatrehany izy efa ny lalàna moa de Andriamanitra ihany nyankofa nefa de nyankohaka izy ary tsy mba niteny Yahosoa miala teo mazava be mihitsy izany fa tena Yahosoa mihitsy le tao hoe Andriamanitra iankofana satria nyankohaka teo anoloana mihitsy ny olona fa tsy nibedesiny fa raha tsy Andriamanitra azy iankofana izy tsy maintsy mibedy izy miala teo fa tsy fanao ty navela nyankohaka tsara teo mihitsy zany no porofo fa tena Andriamanitra Yahosoa satria de voaporofo mihitsy nyankofan'ny olona izy ary tsy laviny mihitsy zay fa raha mampitondra tenin'Andriamanitra anazy nahita zao fagakana be sy ny atsarany zao raha tsy Andriamanitra iankofana izy tsy maintsy nibedesiny io olo io miala teo ianao fa navelany tsara mihitsy nyankohaka teo izy ary zany ny fanamporofona Andriamanitra anazy ary izy moa de mazava be le teniny ato hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao io mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao de raha lehilahy namaly hoe iza moa no izy tompoko mba inoko anazy de hoy Yahosoa taminy efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay eto zany Yahosoa mihitsy no confirme fa tena zanak'Andriamanitra izy ary raha zanak'Andriamanitra izy mazava be fa Andriamanitra izy ny dikan'izay Andriamanitra mihitsy izy ary iankofana ojerevantsika am'izay mihitsy ny hoe iankofana satria tsy maintsy mijery satria izy milaza fa avy any an-danitra ary tany an-danitra naky de ojerevantsika mihitsy ny zavatra nisy tany an-danitra zany am'lany ty lanitra tiotsika resany io inona ny zavatra nisy tany zao tsika aloha mbola jery mbola fanazavana ray ihany hanamafitsatsika an'izay sary rehetrarehetra zay mihitsy ny hoe maninona moa hoe tena tsy azo lavina nge ny teny io zanak'Andriamanitra io misy teny kely jerevantsika eo Matthieu 3:17 aloha mbola anisan'ny sary kely manamarina azy kely atsika aloha ina moa voalaza to mity Matthieu 3:17 tokoa izy jerevantsika kely ny fanazavana ny teny ary injaony izy feo tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako confirme fandroandray zany tamin'ny Yahosoa natao batisa tamin'ny jauna mbola niverina ny teny hoe zanako malalako zay sitrako ngety sady Yahosoa no miteny moa lay confirmation avy any amin'ny lany ty lanitra no miteny hoe zanako ane io zany no porofo fa Andriamanitra Yahosoa voaporofo mihitsiny ny fanaporofona farany zao de hoe hojerevantsika hoe nyankofana ve sa tsy nyankofana hojerevantsika anay zay sary zay fa mazava fa mampamina any anazy mpamina any lehibe de tsisy mahazo manda fa tena Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy de Andriamanitra izy ary hitatsika zao lay lehilahy teo fa tena nyankohaka teno atreny de famarinana zany andao antsika jery mbola teny anakaiky any mbola misy teny omenantsika zany mbo ho fanaporofona ny jauna voalohany jauna 1:18 zany tytsika jerevana jauna 1:18 ndao jerentsika kely ty teny ty malome fanaporofonanareo mba ho tadidinareo tsara mihitsy ny tsy misy zatra mandeha ho azy ny fampianarana eto fa manome fanaporofona foana zay adia hoe tsy azonao lavina mihitsy ny Mandriamanitra anazy zay jauna 1:18
tsy nisy nahita n'Andriamanitra novenoviana fa ny zanaka lahy tokony zay ao atratra ny ray izy no manambara azy. Tena mahitsy be mihitsy le teny hoe zanaka lahy tokana an'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy nytika zay. Ady am'izay koa mbola lahy tokana. Tsy azo laviny fa teny mpaminany Jehosoa. Ka raha vao zanak'Andriamanitra izy dia mazava be ny teny fa Andriamanitra izy nytika zay. Tsy misy azo lavina ny tenin'Andriamanitra zany nytika zao. Ary hijery am'izay tsika ny fanaporofony hoe Andriamanitra ihany koa foana ve izy. Zay ny amarana antsika ny teny zay hoe raha Andriamanitra izy noho ny am'izao teny zao dia Andriamanitra ihany koa foana ve izy. Ka izy moa no teny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra dia ndeotsika ho any an-danitra ary araka le Jaona 3:13 izy tsy maintsy arahantsika ny teny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra dia tsy maintsy indaotsika hiverany an-danitra ty any no amataratsika azy na Andriamanitra izy na tsy. Dao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ato Jaona 3:13 Jaona toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia jerevantsika am'izay ten'Andriamanitra ihany koa foana ary ve izy. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy leidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Le zanak'olona nefa ny hoe ety an-tany. Ka rehefa nyteny izy hoe za sady ety an-tany no zany amin'ny-danitra ny lanitra ambony any any amin'ny lanitra lanitra any dia tsisy afaka mamaly satria teny mpaminany io. Fa leo jerevantsika ny famarinana zay satria nanao fanambarana izy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fanambarany Jehosoa zay nomen'Andriamanitra azy. Dia tindray misy fanambarana noetiny tsy azo nolavina koa zay mametraka fa mpaminany Jehosoa. Tsy mahazo mamaly ny Jios satria ny vahoaka Jios ny teny fa mpaminany izy. Tsy mahazo mamaly ny izaniza satria ny fanambarana dia avy any amin'ny Jehosoa. Ary raha vao Jehosoa manao fanambarana dia tsy maintsy manaiky dao zay etra milaza fa mpaminany Jehosoa. Tsy mahazo mamaly koa zany ny silamo satria izy milaza fa mino any Jehosoa ilay zanak'Andriamanitra zay novainy anarany hoe Isa. Tsy afaka mamaly koa izy. Tsy afaka mamaly zany zao tontolo zao nefa zany teny zany satria ny fanambarana dia avy any amin'ilay Jehosoa zanak'Andriamanitra le niantona teo amin'ny hazo fijaliana zay napetraka ho mpaminany ary ny Israelianina mihitsy laza fa mpaminany io tsy afaka mamaly nizaliza zany. Dao afaka itsika ry any ny Apokalipsy toko voalohany toko voalohany aloha vakitsika zany. Eto zany tsika dia jery hoe iza manao fanambarana ny fanambarany Jehosoa lay voaositra na hoe Jehosoa lay Mesia araka zay tianareo ametrahana anazy fa voaositra izy amin'ny teny gasy. Ny fanambarany Jehosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony eo amin'ny Jaona mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zany hoe Andriamanitra zany tia ilay Jehosoa hitantsika fa Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy dia tsy azo lavina zany ty fanambarana ataony ity. Dia aleo ny fanambarana no jerena raha Andriamanitra izy na tsy Andriamanitra. Dia satria le zavatra ny amin'ny lanitra lanitra ny resana izy avy any amin'ny lanitra lanitra dia aleo tazantsika tao amin'ny lanitra lanitra tao hoe nametraka anazy ho Andriamanitra hivavahana mihitsy hoe tao amin'ny lanitra lanitra dao jerevana aloha ny lalàna. Ity lalàna navoakan'io Jehosoa io satria namoaka lalàna izy amampahamany anazy dia misy lalàna navoakany. Ary zay lalàna zay moa no arahana ato amin'ity fanjakana masina ty lalàna ny Jehosoa satria sady mpaminany izy no Andriamanitra mpamoaka didy mpamoaka lalàna didy nomen'Andriamanitra azy le izy. Ka ity ny didy nomeny nareo vakitsika aloha le hoe mamoaka didy izy Jaona 12 sonareo milaza hoe aizako izy mamoaka didy mamoaka didy io Andriamanitra be io ay Jaona 12 49-50 vakitsika zany aminarany Jehosoa lay mpaminany lehibe tsy maintsy ekena ny teniny. Jaona 12 49-50 raha vao zany dia miady amin'ny Mose ianao. Jaona 12 49-50 satria zao tsy niteny ho ahy fa nira izy naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko zay ho toriko. Zany misy didinay zany ty nalefa makany amin'ny Jehosoa ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny zay ary lay didi nampitondrainy any Jehosoa ty zany dia fiainana mandrakizay mazava be zay teny zay zany. Ka io ary fahitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny didy Andriamanitra izy sa tsy Andriamanitra ary ivavahana sa tsy ivavahana. Dao jerevantsika ary ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy izy ty mamoaka didiko izy. Dia aleo ny bokin'ny Apokalipsy iny anamarina ny teny aloha hoe ahoana moa ny qualité natao hoe Andriamanitra. Ny atao hoe Andriamanitra dia zao ivavahana. Raha vao ivavahana izy zany dia zay le tena Andriamanitra ivavahana. Vakitsika ny Apokalipsy toko 2 andininy fahasivy ty lalàna ty lalàna tao amin'ny Jehosoa no miny dada iavana azy. Apokalipsy 22:9
de ho izy tamiko tandremo aza manao an'izao fampanompo namanao ihany aho satria lay ijaona zany ekoka teo anoloana an'le tongotry le anjely efa nahitany fanambarana de nibedesy le anjely izy hoe aza manao zao fa mpanompo namanao ihany aho fa Andriamanitra ihany ny vaovao zay aza manao zao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalanao tsy izay mitandrana teny am'ity boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao ataotsika ngeda be mihitsy zany hoe raha mivavaka ianao zany de le Andriamanitra ihany no azo ivavahana zany hoe raha vao tsy Andriamanitra zany de tsy azo ivavahana fa ny Andriamanitra ivavahana zany de mazava be mihitsy zany hoe raha vao tena Andriamanitra iankofana zany de eny no mazomekoaka de ndao jereva tsika raha Andriamanitra iankofana mihitsy ny sy ivavahana mihitsy ny Yehosoa de ndao re jerevantsika ny boky ny Apokalipsy toko 5 ary zay no entsika mamarana anazy Apokalipsy ilazana fa tena hoe tena Andriamanitra ivavahana fa izy ka zay manaiky fampaminany Yehosoa de tsy maintsy manaiky an'ty teny ty satria fanambarana avy eny amin'ny Yehosoa ty ary sary tao amin'ny lanitra mihitsy le nomeny araka le teniny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra de any amin'ny lanitra zany any zany ka areo jereva le zava-misy anazy zany le misy anazy zany de ny Apokalipsy toko 5 vakitsika manompo ny andininy 5 ngaman'izay amin'ny amboniny andininy 5 ary hitako faindro teo afovoany sisa fiandrianina sy zava-maneno efatra ary teo afovoany olona de nisy zanak'ondry io le hoe indro ny zanak'ondr'Andriamanitra zay manetra ny fahotany zao tontolo zao izy ny olona ary amin'ny bokin'ny Jaona misy an'izay ary hitanay ny voninahiny sy ny maro samihafa nyteneny izy moa tsy tadidiko naranderangahy izy anarina izy zay ny voalazany zany zay ka Yehosoa le zanak'ondrin'Andriamanitra voalaza eto zany izy io zanak'ondry io Yehosoa io zanak'ondry io sao de tsy hainao ka eo maha zanak'ondry anazy zay mihitsy ny olazantsika ny hatsarany sy ny famareny aminao hoe izy Yehosoa ty resana ty de nitsangana tahaka ny vovovony izy nanana tandroka 7 sy maso 7 de ny fanafiton'Andriamanitra ny ranaka any amin'ny tany rehetrarehetra zay io zany voalohany io zany le Yehosoa iny zay io le hoe le teny tonga nofo ary le teny de nonona tamitsika zany le hoe ny teny tonga nofo zany izy de tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanakavanana mipetraka teo ambony seza fiandrianana nalainy Yehosoa zany lay boky teny amin'ny tananakavanana mipetraka teo ambony seza fiandrianana de rehefa niraisiny Yehosoa lay boky satria izy le zanak'ondry le ngano no jerevantsika kely zay hoe zanak'ondry zay le ohatsy karoantsika kely izy de misita aiza moa misy an'intolo jevako ato raha ho tadidiko kokoa le any misy an'izay leo ilayntsika mihitsy le mijery an'izay satria mametraka fanontany any ilo aiza moa io zanak'ondry io iza marina io de aleo zany jerevantsika izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra le manaisitra ny jerevantsika kely raha misy mahita an'izy moa zany de mandefa nyty aingana makaty de mba malakitsika zay Jaona toko voalohany Jaona 1:29 zany ty le zanak'ondry ty Jaona 1:29 no ny ampitsy de nahitany Yehosoa avy nanatona azy Jaona zay Jaona izy zany ka de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra i Jaona mi mpaminany samy mpaminany eto zany no miteny satria ny olona nanaiky fa Jaona de mpaminany de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ka io zany le zanak'ondry zany Yehosoa ty resana ty hoe zanak'ondrin'Andriamanitra zay ka i Jaona moa Jaona mpanao batisa io ny olona mino fa i Jaona mpanao batisa de mpaminany ihany koa zany hoe mpaminany samy mpaminany miona de ozy le mpaminany Jaona miteny hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra io ka Yehosoa zany le zanak'ondrin'Andriamanitra tsy azo lavina zany fa tenin'ny mpaminany koa zany
dia ndova kitsika am'izay le teny iverentsika am'izay le tarikatra aiza moa zany le tarikatra teo apokalypsia 5 de vakitsika amin'noko andininy fahenina fahavalo am'izay zany eo am favalo ary rehefa nandrainy boky ary izy le zanak'olo zany Yahosoa io ny zava-manana efatra sy ny lolo 420 dia ny ankoka teo anatreny zanak'ondry io arafata de ny ankoaka ary bevan'Andriamanitra io satria Andriamanitra ny akekeo ile Elohim-n'Israely eo izy ireo zany eto zany zao le Elohim lay dada Yahva sy Yahosoa zany reo le Elohim reo satria plurielny Elohim de Elohim zany de reo izy roa reo teo anatreny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy de vavaka ataony olona masina izany zany hoe sady ny akoka izy no mitazona an'lay lovia feno didikazo manitra sady manana lokanga lovia feno didikazo manitra zay misy teo sady manana lokanga misy lokanga zany eny sy lovia volamena feno didikazo manitra miaraka amin'ny lovia zany miaraka eny dao zany le izy de rehefa zareo no manao ny fihetsika mitazona io ka miankoka de mivavaka izy nydikan'izay ka eto zany de tena le ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ihany ny vavao ka nivavaka ny lolo 420 nivavaka ny zava-mahana evatra tamin'ny Yahosoa Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra valy teny Andriamanitra izy ary ivavahana sa tsy ivavahana mazava-be ny teny vavaka ataony olona masina ny vavahana mihitsy ny Yahosoa tsy mba Andriamanitra tsotra fotsiny izy hoe Andriamanitra takafo teny fa Andriamanitra teny ivavahana izy sady ankofana ary de aina sy memboninaitra taka ny dadany voninahitra nazy mianaka mandrakizay mazava am'izay fa taoriana zany fanazavana zany na ninonao tsara dia roa miavaka tsara ny Andriamanitra ary mazava be dada Yahva anankiray ary Yahosoa anankiray reo le Andriamanitra mpamonjy ary mitondra olo amin'ny fanafana amin'ny fahotana ary sy miaraka aminy tena tsy mahay manota intsony zay zao toriny ambasadorany Yahosoa ziady azao engane mba teny ho falibenao mainao an'izany teny zany engane ka teny ho ravoravo anao fa nahitan'le tena mpamonjy ianao ary io famonjena io misy eny tsy zakany jiosy ka namono ny jiosy anazy hitinao fampianarana manaraka amintsika fa de zay ny fiafaran'ty fampianarantsika androany ty mazava be am'izay fa ifaly be am'izay reo zay neno fampianarana fa tena Andriamanitra Yahosoa lay mpaminany no miteny an'izay lay mpaminany Yahosoa lay mpaminany lehibe mihitsy nonao fanambarana fa Andriamanitra izy ary tena tsy maintsy ankofana mihitsy izy ary zany ny atsarana atao aminazy ny Israelianina nafantatra fa tena mpaminany izy ny vahoaka Israel ary rehefa ny vahoaka Israely no miteny fa mpaminany izy de tsy azo lavina ny teniny zay mandany zany mpaminany zany de ho fahaizan'Andriamanitra normal anke ny fahaizan'Andriamanitra ny jiosy anisana nafahaizana azy koa zany ka izay ny teny ho atsika rehetra fa de miraso atsika rehetra samy teny Yahosoa ho tonga soa ty amin'ny lantilantrana raha diany Yahosoa am'izay na rehetra rehetra voninahitra ho azy mianaka teo any dada Yahva sy Yahosoa mirary soanao tonga ty amin'ny Yahosoa am'izay anatin'ny Yahosoa fa tsara loatra zao teny inao zao ary ivavakatsika aza so la betsaka dada mala Yahva nampafantarinao sy nampianarinao ny atsarana de ny atsaranany aminao tena niporofonao mihitsy ny atrany amin'ny lalàna sy ny mpaminany rehetrarehetra any fa tena mpaminany zany Yahosoa zanakao zany ary na ny vahoaka jiosy aza ny aiky fa mpaminany izy fa ny fielona ny mpitondra fivavahana mpitandrina didifolo ihany de efa raha tamina mono anazy tonga nefa ny fotoana tsy maintsy ampiarerina ny atsarana tsy maintsy ho aseho eniny zao tontolo zao ny fahamarinana tsy mety maty zany Andriamanitra Yahosoa zanakao zany fa na de ny vonona ry izy teo amin'ny azy fijaliana velona foana ny asany ary velona ny heriny velona ny anarany tsy azo vonona zany zay ny natongavany ziady ahy hamerina n'lay anarana omemboninahitra anaranao dada Yahva sy Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrakizay taio ara zao teny zao hitondra sosy fahasoavana ho an'izay miaina ary de mamalivavaka manakariva hitany tsirairay avy ianao dada mala Yahva voninahitra nao mandrakizay misaotra ny amin'ny teny sy ny fampianarana mankalazanao hatrany fa raha betsaka dada Yahva amenaranao Yahosoa no azany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha zao tsika raha samy teny Yahosoa ho amin'ny fitezan'ny fampianarana manaraka indrika
Filomatoriary.